fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra ny mpanao ratsy. Miarabantsika ary namako malala amin'ity fiaonantsika ity, mamaraparana ny 3 volana voalohany amin'ity taona ity isika. Lohahevitra mahakasika ny hoe ny fiain'Andriamanitra antsika zanany. Izay ny lohahevitra, ary efa ifaraparana eo amin'ny 2 andro 3 andro eo sisa rahabe indrindra dia ho tapitra izany fiaonantsika izany. Fiarovana ao amin'ny fankatoavana. Zany no lohahevitra ao jerentsika androany. Petera 1:7-10. Ny mason'ny tompo mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainana, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ny mason'ny tompo mitsinjo ny marina, ny sofiny mihaino ny fitarainana. Ahoana ny atonga antsika ho henon'Andriamanitra? Ahoana ny atonga antsika hanandanja eo anatrehan'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny fahamarinana. Ina moa ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Iza no ambara ny tenin'Andriamanitra? Jesosy Kristy no ambara ny tenin'Andriamanitra. Raha toa ka miaraka amin'ny Jesosy zany isika, manaiky ireo fahamarinana rehetra izay ampianariny ny tenin'Andriamanitra soratra masina dia izao: mitsinjo antsika ny mason'ny tompo, fa tezitra amin'ny mpanao ratsy. Iza moa ny mpanao ratsy? Ireo izay manaiky ny fitaka ataon'ny Satana, tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa fantatra fa tia ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ino atao, mpanao ratsy izy ireny. Satana dia havanana, spesialista raha izay ny filazantsika azy, amin'ny fampiasana ny toko sy andininy eo amin'ny soratra masina mba hanodinana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny fomba fetsy mandresy lahatra mihitsy no ahafahany manao an'izany. Tandremana tsara io, indrindra ho antsika mpitarika ny fiangonana, ho an'ireo mpitarika ny fiangonana izay manana influence matanjaka eo amin'ny andehan'ondrin'Andriamanitra. Tandremo ny mandray hevim-petsy ka manolana ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny tombontsoantsika manokana, tsy zavatra marisy lahatra antsika manokana. Amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany no ahatonga antsika ho voary amin'ny toe-javatra maro isan-karazany. Natokan'Andriamanitra ny vahoaka Israely, na dia teo aza ny fotoana izay niodinana izy ireo, ary raha mbola mitohy mankatohan'izany lalàna izany isika amin'izao andro iainantsika izao, dia izao: ho lavitra ny elo isika ary ho arovan'Andriamanitra isika. Ny fankatoavana dia fiarovana ary namana isany, tena fiarovana ny fankatoavana. Andenga antsika handray ohatra kely, ratsy ny mangalatra, fa rehefa mangalatra ianao, raha sanatria mangalatra na mamono olona, dia tsisy miaro fa dia voasazy any am-ponja. Fa rehefa tsy mangalatra kosa ianao, tsy manao ratsy, dia voaro ianao, tsisy managadra anao. Fiarovana ny fankatoavana. Ka ny tena zava-dehibe tsy hoe mba tsy hahatongavana any am-ponja no tsy hanaovan-dratsy, fa ho toetra mihitsy ny fanaovana ny tsara, fady izay hanao ratsy. Ny mason'ny tompo mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainana. Indraindray ny fanaovana ny marina dia mampitondra fahoriana. Indraindray eo amin'ny fiarahamonina, ao am-piangonana misy antsika, dia ireo izay tena mijoro indray matetika voahenjika, ireo no ohatrany voailika. Tsy maninona na hailika izao tontolo izao aza ny manao ny marina, fa ny sofin'i Jehovah mihaino ny fitarainany. Fantatrsana tsara fa ireo olona osa sy reraka indrindra amin'ny fiainana, rehefa mitoetra, mifikitra, mitana maherin'i Kristy, dia ho tonga olona mahery indrindra, tsy azozongozona. Ary ny fiankinana amin'ny fanetretena amin'Andriamanitra, ny fankatoavana ny didiny no fiarovana azo antoka ho antsika. Aoka ary tsisy hamitan-tena, fa amin'ny alalan'ny herintsika rery, samy rery no azona ny fandresena. Aoka tsisy hamitan-tena, fa amin'ny alalan'ny fahaizantsika no hahatonga antsika ahomby eo amin'ny fiainana ara-panahy. Ny fanahininanao fahotana izay fantatra dia mampangina ny fanambaran'ny feon'ny fanahy masina. Rehefa manao fanahiniana anota isika, mangina ny fanahy masina, tsy matari-dalana antsika intsony. Andeha hibebahana ny fahotana vita rehetra, ka ny fiarovana azo antoka dia ny fahatokiana an'Andriamanitra, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra.
dia hivavaka isika. Tombo tsara eo misaotranao izay fa lesona goavana no nampitainao tamin'ity androany ity. Mamelany elokay no ny tsirambina sy ny adalàna vita teo aloha ary manomboka hatramin'izao no nyherinao Kristy eo, hery manova, hery mamonjy. Ampianaro ankatoy izahay mba ho voaro aminao ny fiainanay. Ta io ny tsirairay manaraka izao fandarana izao, ambino ny tokantranon'izy ireo amin'ny anaranao Jesosy. Amen.